Nomery toko 7. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: Mitenena amin'ny Eleazara zanak'i Arona mpisorona mba hotsimponiny eo anatin'ny may ny fitondran'afo, ary ny afo dia aelezo lavitra fa masina ireny. Ary ny fitondran'afon'ireo mpanota nanimba tenin'ireo dia ao ka atao takelaka manify hapetaka amin'ny alitara, fa nateriny teo anatrehan'i Jehovah ireny ka masina. Ary ho famantarana ho an'ny Zanak'Isiraely ireny. Ary nalain'i Eleazara mpisorona ny fitondran'afo varahana izay efa nanateran'ireo olona may ireo, ka nofisahany ho takelaka hapetaka amin'ny alitara, ho fahatserovana ho an'ny Zanak'Isiraely, mba tsy hisy olon-kafa afa-tsy taranak'i Arona ihany no ahazo manakaiky andoro ditin-kazo manitra eo anatrehan'i Jehovah. Fandrao ho tahaka ny kora sy ny namany izy, dia araka ny tenin'i Jehovah izay nampitondrainy an'i Mosesy. Ary noho ny ampitso dia nomonomonina tamin'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely rehetra ka nanao hoe: ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehovah. Ary raha niangona hanome tsiny an'i Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia nijery ny tranon'ilay fionana izy, ka indro nanarona azy ny rahona, ary niseho ny voninahitry Jehovah. Ary Mosesy sy Arona dia nakio anoloan'ny tranon'ilay fionana. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: miala amin'io fiangonana io andringanako azy amin'ny indray mpimaso monja. Dia niankohaka izy roa lahy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: alao ny fitondran'afo, ka asio afo avy eo ambonin'ny alitara izy, dia asio ditin-kazo manitra, ka eto faingana eo amin'ny fiangonana, ka manaova fanavotana ho azy. Fa efa mivoaka avy tamin'i Jehovah ny fahatezerana, ary efa miatomboka ny arety mandringana. Dia nalain'i Arona izany arak'izay efa nandidiny Mosesy, ka niazakazaka eo afovoan'ny fiangonana izy, ary indro efa niatomboka teo amin'ny olona ny arety mandringana. Ary nandoro ny ditin-kazo manitra teo izy, ka nanao fanavotana ho an'ny olona. Dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy, ka dia nitsahatra ny arety mandringana. Ary izay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy 100 alina, afa-tsy izay efa maty noho ny amikora. Ary Arona niverina ho eo amin'ny Mosesy teo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana, ary ny arety mandringana dia nitsahatra. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: mitenena amin'ny Zanak'Isiraely, ka analao tena iray avy araka ny fianakaviany izy, ka ny lohan'ny fireneny rehetra araka ny fianakaviany avy no analana azy. Dia tena 12, ary samy soraty eo amin'ny teny avy ny anaran'izy rehetra. Fa ny anaran'i Arona no soratanao amin'ny tenin'i Levy, fa tena iray avy no ho an'ny lohan'ny fianakaviany. Dia ataonao ao amin'ny tranon'ilay fionana ireo, dia eo anoloan'ny vavolombelona izay hiaonako aminareo. Ary ny tenin'ny lehilahy izay hofidiako dia hitsimoka, ka dia ampanginiko ny fimonomonona ny Zanak'Isiraely amiko izay monomononany aminareo. Ary Mosesy dia niteny tamin'ny Zanak'Isiraely, ka ny lohan'ny firenena dia samy nanatitra tehina iray avy teo aminy araka ny fianakaviany, dia tehina 12, ary ny tehin'i Arona dia teo afovoan'ireo tehina ireo. Dia napetraka Mosesy teo anatrehan'i Jehovah, dia tao amin'ny tranolain'ny vavolombelona ireo tehina ireo. Ary noho ny ampitso dia niditra tao amin'ny tranolain'ny vavolombelona Mosesy, ary indro fa nitsimoka ny tehin'i Arona izay ho an'ny taranak'i Levy, dia nanaroka sy namony, ka namoa amigdala. Dia nentin'i Mosesy nivoaka hiala eo anatrehan'i Jehovah ny tehina rehetra, ho eo amin'ny Zanak'Isiraely rehetra. Dia nijery izy, ka samy nandray ny tehiny avy. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: avereny ny tehin'i Arona ho eo anoloan'ny vavolombelona, ho tehirizina ho famantarana ho an'ny mpiodina, ka dia atsahatra ho hiala amiko ny fimonomononany mba tsy ho faty izy. Dia nataon'i Mosesy izany
arak'izay efa nandidiny Jehovah azy no nataony. Dia niteny tamin'i Mosesy ny zanak'Isiraely ka nanao hoe: endro maty izahay, ringana izahay, eny ringana avokoa izahay rehetra. Ho faty izay rehetra manakaiky, dia izay manakaiky ny tabernakelin' Jehovah. Ho lany maty va izahay?